Manao lamarche amin'ny automne ny tenako amin'izao fotoana izao ka dia manararaotra hatrany mitondra ny anjara biriko amin'ny raharaha-pirenena mafana amin'izao fotoana izao. Efa eo andalan'ny fandresena isika malagasy amin'izao. Kanefa aza matoritory fa satria mbola tsy tena maty ny voay. Fa raha ohatra ka mamono biby tsy mahafaty isika dia ifiteran'ny rambony. Mailo izany amin'izao fotoana izao satria misy ihany koa ny atao hoe force du désespoir. Misy koa ny atao hoe force ny olona maty an-drano izay tena mafy dia mafy io force io amintsika olombelona. Ka sao dia matoritory ka hoe efa vita ny tolona kanefa ilay olona mbola mampiasa an'ilay force de désespoir sy ny force ny maty an-drano ao aminy dia ianao no maty alohany. Izay zany fampitandremana izay hoe ataoko amin'ny mpitolona rehetra amin'izao fotoana izao. Aza matoritory. Inona moa zany no tena force ao ambadiky ny Andriamatoa Filoha Andry Rajoelina. Mila tsorina ny resaka fa matoa izy mbola mirezista ohatran'io dia manana ny fitokisan-tenany izy. Tsy azontsika tsinitsiniavina izany zavatra izany. Manana ny fitokisan-tenany izy ny amin'ny olona rehetra izay manohana azy avy ao ambadika. Dia ny sinoa sy ny karana sy ny vazaha ao ambadika n'izany izay mahazo tombotsoa amin'ny harenam-pirenena. Izay aloha zany tsy azontsika lavina izay. Eo ihany koa ny tany mandroso izay mbola nanohy ny fitsetsefana any Madagasikara sy ny harenany hatramin'izao. Donc mitosatosaka ny vola, mitosatosaka ny torohevitra amin'ny endriny maro samihafa omena azy amin'izao fotoana izao. Kanefa moa dia ny vahoaka tsy madady arina, tsy manam-basy, tsy manam-pitaovana no miady aminy amin'izao. Ka iza no andresy? Inona moa no mampitarazoka an'ity tolona ity? Ny mampitarazoka azy dia ny hoe mizarazara maro ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Ao ny resy lahatra tanteraka ny amin'ny tolona izay atao dia mirotsaka an-dalambe ny akamaroany izany sy ny mitarika azy dia ireo génération Z, ireo tanorantsika izany izay notarian'ny Baba Clémence sy Lily. Tsy azontsika lavina izay hoe ireo zany no mitarika sy nandrehitra ny afo. Manaraka tsikelikely izany taty aoriana ireo karazana malagasy amin'ny antoko maromaro, amin'ny sehatr'asa maromaro izay hoe resy lahatra ny amin'ny hoe inona marina no antony anaovana ny tolona. Efa tsara dia tsara izay zavatra rehetra izay. Eo ny ankilafin'ny malagasy izay mbola mifikitra tanteraka amin'ny fitondrana ankehitriny ary manohana azy satria mahazo tombotsoa amin'ny ny fitondrana malagasy ireo karazan'olona ireo. Kanefa azo lazaina fa olombitsy
olombitsy fa manana ny tanjany sy ny heriny ara-bola sy ara-pitaovam-piadiana izay mampiasa ny milisy sy ny tafika amin'izao fotoana izao, izay ny tafika aloha zany efa manomboka mizarazara ka efa manomboka force zay zavatra zay. Efa misy zany ny tonga saina amin'ny tolona izay atao amin'izao fotoana izao, efa tsara izay, kanefa mbola tsy zato isan-jato zany ny fandresen'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Eo ireo étudiants Gen Z izay manerana ny nosy amin'ny faritany enina ao Madagasikara izay manafana ny tolona amin'izao fotoana izao, kanefa tsy mbola tokony matoritory sika iverenako ny hoe inona no antony mbola mampatanjaka ny filoha Rajoelina amin'izao fotoana izao, dia ireo olona izay hoe mbola manaiky mandray ny vola izay zarazarainy etsy sy aroa izany hanohanana azy. Ny tenako manokana aloha tsy dia d'accord ny amin'ny resaka hoe raiso ny vola hany fa volana dala, tsy tena dala tanteraka ireo olona ireo rehefa ataonao ny compte, fa manana ihany koa ny calculany izy, ka ny volany raisinao dia engagement nao izay, na tianao na tsy tianao, na ohatrinona ny quantité ny volany raisinao, hatrany amin'ny vola amina million maro sy ny hoe potipotim-bola nozaraina, dia misy engagement zay tompoko. Ka ny tenako manokana tsy dia d'accord ny amin'ny hoe hoany fa volana dala, satria izay no mbola mampitarazoka ny tolona hatramin'izao tsy mahavita azy, satria ireo olona karamainy dia mbola manakatsakana ny tolona izay atao. Misy ny manakana amin'ny endriny mivantana, misy ny manakana amin'ny endriny akolaka, amin'ny alalan'ny fitsofotsofoany any anatin'ny ireo mpitolona mitsikilo ary mitatitra ny stratégie ataon'ny mpitolona, ary dia mamadika izany tolona izany amin'ny alalan'ny contrepoids izay ataony rehefa misy zany ny stratégie izay apetraka, dia mba manao ny planification any koa izy. Ka eo zany mantsy tompoko lahy sy tompoko vavy no mila hitandremana. Raha amiko manokana dia atsaharo ny fandraisana vola amin'izao fotoana izao, zay efa lasanao any am-paosinao any dia efa tsy misy idirako ny amin'ny momban'izay, fa ankehitriny zany amin'izao tolona mavaivay izao dia aza misy mandray vola itsony, satria mampitarazoka be ny tolona atao izao zavatra izao, ary tsy adala akory izy, fa satria ianao izay mandray ny volany kanefany mieritreritra ny hamadika azy, dia ianao koa ane zany tsy olo-marina tahaka azy. Ka izay ange tompoko lahy sy tompoko vavy no mahatonga ny atao hoe règlement de compte amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona, dia izay ilay hoe fifamitam-pitahana izay no hoe mandray vola ianao zany kanefa tsy mandeha amin'ny commission izay nampanaoviny ianao ny vola, satria mampitarazoka zavatra maro izay toe-tsaina izay. Inona zany no tokony atao amin'izao ora izao? Inona ny vahaolana haingana dia haingana? Dia ny
fanohanana ny tolona izay atao amin'izao emanerana ny nosy izany. Tokony hitsangana zany ny vondrombondron'olona izay mba ataontsika hoe manan-katao ka manohana io tolona io mba manohana ratsakafo ohatra ny jeune izay hoe tena mafanafo ary mitarika an'ilay tolona. Satria maro amin'ireo no tsy mihina-kanina mandeha any fa noho ny conviction-ny amin'ny tolona izay ataony dia mbola mafanafana ny adrénaline, mbola mafanafana ny adrénaline amin'izao fotoana izao ka mbola matanjaka zany izy fa aleo il faut battre le fer dès qu'il est chaud. Satria raha vao mangatsiaka eo io tolona io dia mety hitarika hatrany amin'ny faharesena izany zavatra izany fa ataoko angamba fa tsy handeha amin'izany io. Izay manan-katao zany dia mba ataontsika hoe miorganiser karazana hoe fanomezana sakafo ohatra ny mpitolona mandritra ny fotoana hitolomana izany, miorganiser karazana chapiteau ampihinanana ny vahoaka mitolona eo, zavatra azo atao daholo zany zavatra rehetrarehetra izany. Misy ny mamatsy, ny vitamine toy ny magnésium sy ny calcium sy ny vitamine C ohatra amin'ireo jeune mitolona ireo zany, satria aina no mandeha, énergie no lasa amin'ny reny zavatra reny ary mandeha hatramin'ny fahasalaman'ny ireo tanora ireo milazonady izay miandy azy amin'izao fotoana izao. Izay zany ny hoe tolona izay atao hatrehana amin'izao fotoana izao ary dia manainga ny malagasy rehetra tsy vaky volo izay convaincu amin'ny hoe resaka fanovana tanteraka, resaka fahaleovan-tena izy amin'izao fotoana izao satria c'est maintenant ou jamais. Raha vao miraty amin'izao occasion izao tsika dia tsy hanana n'izany fiandrianam-pirenena sy fahaleovan-tena izy izany intsony mandrakizay. Ny vatona sondritry ny tany zany no afaka mikaondoha ny amin'ny stratégie rehetra sy ny hoe ny resaka rafitra à long terme maharitra izay apetraka amin'io Madagasikara io mba hiadam-pinaritra ny malagasy, mba hisitraka ny harena rehetra misy ao Madagasikara izay évalué amina miliara kanefa dia ampelatanan'olom-bitsy amin'izao fotoana izao. Ny vatona sondritry ny tany zany tokony mikaondoha amin'ny toerana iray ao daholy ny ray aman-dreny ara-panahy, ny ray aman-dreny toteny eraky ny nosy, ny représentant ny jeune, ny akolafin'ny resaka asa rehetra izay misy, ny mpandrara, ny mpitsabo, ny mpampianatra izay ao anatin'ny fampitehana tanteraka ireo karazana organisme izay misy ao Madagasikara amin'izao fotoana izao kanefa organisme vital ho an'ny malagasy, ho an'ny firenena iray dia ny fandriam-pahalemana, ny fahasalamana, ny fampianarana. Ireo zany no tena hoe zavatra vital tsy maintsy jerevana raha ohatra ka te hanangana firenena mandroso sy firenena vanona. Ka ireo zany tokony efa manangana ny atao hoe cellule ny fifampiresahana sy ny fifampidiniana zany amin'izao fotoana izao
ary efa tokony manangana ny rafitra izay hoe eken'ny rehetrarehetra izany izay atolotra ny firenena mikambana, satria raha vao tsy manorina zavatra matanjatanjaka izany atolotra ny firenena mikambana, satria itsika tsy afaka hiala amin'ireo olona ireo aloha hatramin'izao. Fa rehefa mandeha ny fotoana rehefa mipetrapetraka tsara ny zavatra rehetra dia mandroso tsikelikely zany isika amin'izay hoe fahaleovan-tenatena izy izay, ny fisitrahantsika zany ny harena rehetra izay misy ao amin'ny tanitsika. Tokony mitsangana ny komity izay hoe komity n'olona tsy azozongozonina ny foto-kevitra izay tazominy ho an'ny firenena. Mitsangana io zany hanara-maso ny zavatra rehetra izay mitranga ao amin'ny gouvernemanta izay hitsangana na rahoviana no hitsangana ny atao hoe gouvernemanta malagasy, gouvernemanta izay mitsinjo an'izany atao fiovana mahery vaika, fiovana manara-penitra amin'ny tombotsoan'ny malagasy izany. Mitsangana ireo karazan'olona ireo izay hoe tsy azon'ny firenena matanjaka hozongozonina, misy an'izany daholo amin'ny firenena rehetrarehetra io. Misy izany ireo no mpanoro hevitra hoe ariny direction-tsika, ireo no mijery ny resaka corruption, olona tsy azo hozongozonina amin'ny foto-kevina, olona manana ny fahamarinana sy izany hoe tena fitiavan-tanindrazana izany. Raha tsy mipetraka izay amin'ny firenena iray dia eo isika sasatra ny hanova olona, sasatra ny hanova président, sasatra ny hanova rafitra, fa miteo ihany ny teo. Ka zay zany no azoko lazaina mikasika ny hoe inona ny zavatra tokony atao maika dia maika amin'izao fotoana izao, ny mesure en urgence sy ny mesure à long terme izay hoe ny vatona sondritry ny tany no afaka hamolavola an'izany, satria efa naverimberiko teto foana fa isika ihany no afaka hanarina ny Madagasikara, ny malagasy ihany no vahaolan'ny malagasy. Ka tonga ny fotoana izay efa nambarako teto foana fa hisy ny Titanic, izaho akory tsy mpaminany, fa arakaraky ny analizy ny zavatra rehetra izay mitranga eran-tany sy ny zava-misy ao Madagasikara no ilazako ny zavatra mety hitranga. Ka hatramin'ny nananganako an'ity YouTube ity dia efa nandefa foana fampandrenesana na teo amin'ny gouvernemanta, na teo amin'ny filohan'ny repoblika, na teo amin'ny mpanohitra, na teo amin'ny vahoaka malagasy. Efa namerimberina ny resaka fihavanana. Misy fetrany nefa ny fihavanana raha ohatra ka tsy niaino ianao zany ny fanorantanana amin'ny resaka fihavanana, ny fifampiresahana amin'ny resaka fihavanana, fa vono sy herisetra no navalinao azy. Ka rehefa nisy ny raha lasaka, efa any amin'ny 5 nisany amin'izao fotoana izao, amanjato ny naratra, tsy misy intsony izany ny hoe tokony fampiresahana, fa rafa ny fihavanana eo amin'ny mpitondra firenena, mpitondra fanjakana sy ny vahoaka. Inona ny tokony atao amin'izao? Rapport de force ny misy, ka mila
miatrika amin'izay rapport de force zay amin'ny fitenenana frantsay hoe à la guerre comme à la guerre. Efa nideklareny ny la guerre dia mivonona koa izany isika vahoaka hiatrika amin'izay la guerre izay. Tanam-polo no misy etỳ amintsika atidoha fanahy herim-batana herin-tsaina izay tsy maintsy arahany firaisan-kina satria misy ny fitenenana hoe mitabetsy lanin'ny mamba izay mitambatra vato izay misaraka fasika izay fahendren'ny razana izay zany no apinga sy basy entin'ny vahoaka malagasy tsy mandady arina amin'izao fotoana izao ka efa eo andalan'ny fandresena isika izany amin'izao fotoana izao. Alahoery asa miemotra itsony fa tsy maintsy vita hatramin'ny farany ny tolona izay ataontsika dia ny fialan'ny Filoha Rajoelina sy ireo frongony izay manao ny fitsetsefana tamin'ny endriny maro samihafa ny malagasy ary dia nahatratra ny tanjona izy tompoko lahy sy tompoko vavy na tamin'ny fomba ahoana na nahatratrarany ny tanjony dia feno ny poketrany sy ny kitapom-bolany amin'izao fotoana izao miliardaire izy kanefa ny fomba nahatongavany teo zany dia ny famonoana ny mpiray tanindrazana aminy ny fandrobana ny harenam-pirenena ny famitapitahana olona ny fanaovana ny karazana séduction amin'ny endriny maro samihafa ka tsy tokony izany ny jeune aty aoriana hakatahaka an'izay fomba izay any aoriana satria potika ny firenena raha vao hoe hakatahaka an'izay fomba nazahoany ny toerana maha-miliardaire azy zay izy dia hikorotana sy famono ny malagasy raha ohatra ka izay zany no ohatra izay hoe avelantsika amin'ny taranaka faramandimby tsy hisy hianatra intsony zany fa rehefa manao dahalo dia mety ho anjary miliardaire na manao dahalo ambony latabatra na ny dahalo any anaty ala tsy mila mianatra izay zany nge no hoe horaisin'ny jeune izany ka hikorotana sy hifamono ny malagasy izany zavatra rehetrarehetra izany zany no mila foanatsika amin'ny taranaka faramandimby fa mba hanana ny nofinofiny amin'ny fomba izay fomba anatin'ny heripo sy ao anatin'ny talenta izay hoe ny mpitondra fanjakana tokony hanana ny karazana fanohanana ny mana-talenta rehetra mba hahafahany manatotosa ny nofinofiny ary dia hiadam-pinaritra ny malagasy tsy vaky volo indrindra izany dia ny manomboka amin'ny fampianarana ny malagasy rehetra ny zaza malagasy rehetra izany atomboka ny amin'ny hoe obligatoire ny fampianarana. Mbola maro ny planification izany izay hoe efa nasehoko teto amin'ny YouTube nandritran'izay fotoana nanokafako an'ity chaîne ity dia afaka jerevanareo na ny fanabeazana izay atolotro ny conseil ho an'ny vehivavy ny fanorenana firenena vanina ny fiatrehana ny fiainana amin'izay mahafiainana azy izay dia mirary soa ny malagasy handresy amin'ity tolona ity. Veloma tompoka.